Ravana malala tonga amin'ity volana vaovao ty tsika dia volana septambra 2024 mandray lohahevitra vaovao indray tsika dia hoe mikelezaina amin'ny asa fitoriana, mikelezaina amin'ny asa fitoriana. Ity no alakamisy 2 septambra 2024 ampitombona amintsika manankarivana ny fiadanana. Amen. Vavakisika dia raha sy misaotranao izay raha eo fa navita iny volana teo aloha iny dia nitoloranao volana vaovao indray dia ny volana fasivy amin'ity taona 2024 ity dia ny volana septambra izany. Dia mangetahitanao ny fanahinay mio anay ny teninao tompo malalanay fa ny teninao dia ainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamana nofo rehetra. Saotra dia saoteny tokanofo. Amen. Ny romanina toko fahinana ambin'ny folo andiny fahadimy roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo no anjara mofinaina antsika ny androany ity. Romanina toko fahinana ambin'ny folo andiny fahadimy roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsara sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy Tompo araka ny fampisehoana ny zava-miafina izay voafina hatramin'ny fon'ny fahagolo rehefa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra manakizay ka mampahafantarana any amin'ny firenena rehetra atonga fanekena finoana ho an'Andriamanitra tokana ihany sady eny aleha ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy manakizay. Amen. Masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto dia tena ilaina riavana ny fanapariana amin'ny filazantsara ka manafatavatra ny lohahevitra ny hevitsikeny manty volana septambra ity tena aokontsika tena keleny ary anambatra ny herintsika ho amin'ny fanapariana amin'ny filazantsara satria filazantsara io mahay mampahery mahay mampahery anao mba atonga anao hay ampiseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonao rehetra. Koa ilaina sy tena maiky ary tokony vaindona rà sy vaindona rànao sy vaindona ràtsika rehetra ny fanapariana amin'ny filazantsara izay mahay mampahery antsika ny fitorianan'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Mahay mampahery antsika ny fitorianan'ny Jesosy Kristy Tompo. Nga zany ihany fa atonga fanekena amin'ny finoana ny fanekenan'i Jesosy matsy dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny fanekenan'i Jesosy dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Hita indrindra zany ny Filipianina toko faharoa izao no lazany azy ny Filipianina toko faharoa hoe andininy fasivy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Koa izany nalandatan'Andriamanitra azy indrindra sy hanome azy ny anarana ambony ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andininy lohalika rehetra ny any an-danitra na ny etỳ ambony tany ny any ambany tany sy hanekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray. Hanekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo androalika rehetra androalika aminy na any an-danitra na etỳ ambony tany anaiky sekoaka amin'ny Jesosy Kristy. Zany no asan'ny fitoriana filazantsara ny ampanekenan'olona fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ary mpanjaka. Fa vao mahazo voninahitran'Andriamanitra tanteraka amintsika ny tenin'Anjely hoe voninahitra ny amin'ny avy indrindra ary fiadanana etỳ ambony tany. Roviana mahazo voninahitran'Andriamanitra efa manaiky isika fa Jesosy no tompo sy mpamonjy dia zay le azon'Andriamanitra voninahitra, zay le fanekena finoana. Koa mba ho ampy aminao tokoa anie zany fiezahana ampely ny finoana amin'ny filazantsara zany ary ray fo sy ray saintsika ampandroso zany ambara-piavan'i Kristy eny amin'ny lanitra. Amen. Dia raha sy misaotranao izay raha eo fa natoronao anay sy nampahafantaranao anay ny anananay hery tsy faherezana ary amin'ny alalan'ny filazantsara indrindra ary tsy izany ihany ny atonga anay hanam-piadanana amin'ny haneken'olona rehetra hanao tompo sy mpamonjy. Tsy miafina aminao fa tsy many fahalemana ny tany korotana etsy korotana roa erisery etsy non'olona etsy eny
fanolorana etsy zavatra makarary sofina ny faratsiana hita sy reny sofina koa ampahezetoko mba iraisaina ray fo ampandroso ny fonina ny filazantsara fa filazantsara anao rery ihany mahay mampaheranay sy mahay mampandrisanay amin'ny zavatra hita de me zany filazantsara anao manakaiv zany zay dia ameo hery sy faherezana koa zay amin'ny fanapareahany zany de sitakay ny ary ivavaka hoe inay zay ny an-danitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao ataony sikaponao mety atany takiny ny danitra minaniny anina sazo anay ary mamelany elokay taky namelanay zay midika taminay asa mitondra anay mifakapanahy fa nafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay amany tanterahany tompo amintsika anie zao tsodrano tolonina minahary zanaka fanamaso zao ary Andriamanitra ny fanantenanany amino anareo amin'ny fifaliana sy ny fientanana rehetra amin'ny finoanareo hoe tombonareo amin'ny fanantenana amin'ny fanamasina aroka ray fo sy ray saina ampandroso ny finoana ny filazantsara fa ny filazantsara rery ihany no manova tantara amen voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina amen